ao anaty izay asa sosialy izay ihany ny farany herinandro ho avy izao dia hikarakara hetsika tolo-tanana ny fikambanany vady miaramila fivami ny sivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny volana novambra ho avy izao no anatanterahana ny hetsika andraisana ireo fanomezana samihafa avy amin'ny malala-tanana moa izany. Entina anoanana ny vady aman-janak'ireo miaramila namony ainy teo Perinasa anomboka ny zoma 7 novambra ho avy izao no anatanterahany fikambanany vady miaramila na ny fivami ny hetsika tolo-tanana izay andraisana ireo fanampiana avy amin'ny malala-tanana. Osokafana fomba ofisialy amin'ny alalan'ny fitopy-vavahana raisam-pinoana izay ho tanterahana ao amin'ny chapelle militaire Ampahibe manomboka amin'ny 7 ora maraina ny hetsika. Tena tanjonay zany dia manoloana ny levona ny antra ny fianakavian'ny tafika malagasy namoizana miaramila maro teo amin'ny asan-dahalo dia matsiaro zany zay vady miaramila fa manana andraikitra anampy arabola sy ara-pitaovana ho an'ireo vady aman-janaka izay kambody tsy fidiny sy nanano tena tsy fidiny. Marianeto zany fa tsy ny faritra tsy mirery ihany no ahenay fa manerana ny nosy koa mangataka sy mingavantsika rehetra tsara sitrakoa sy tsara malala-tanana izay mba hanampy anay hoentina hanampiana azy ireo. Araka fanazavana dia raisina avokoa ny fanampiana rehetra na arabola na ara-pitaovana. Ny hetsika dia anomboka ny zoma 7 volana novambra ary tsy farana raha tsy ny alahady 20 novambra ho avy izao eny amin'ny chapelle militaire Ampahibe. Ny fandraisan'ny fivami ny fanampiana dia tsy miantona manomboka ny maraina mandra-pahariva ny andro amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 novambra ho avy izao io. Araka ny fanazavana ankoatra ny eny amin'ny chapelle militaire Ampahibe dia afaka ataony malala-tanana ihany koa ny manome fanampiana eny amin'ny chapelle militaire Ivato ny alahady 20 novambra ho avy izao tontolo andro.